Nalaza be tamin'ity herinandro ity ary niparitaka erany tapazotsiretsira Facebook fa nisy vokatra roa samihafa izay vokatra fifidianana vonjomaika araky ny vokatra izay mbola tsy ofisialy izay navoaka ny senimo tamin'ity herinandro ity ary isan'ny tena nanaitsany maro raha vantany vao nahita an'izany vokatra roa samihafa izany. Tao moa ilay vokatra izay nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny seny izay nampandany antody Ravalomanana fa rehefa afaka fotoana vitsivitsy indray dia iny fa niova ilay voka-pifidianana vonjomaika izay tao amin'ny tranonkalan'ny seny izay ka nampandany any Harilala Ramanantsoa ary tsy hita intsony ilay roy nisy an'ilay vokatra izay nivoaka teo aloha izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka nefa natsipiko teram-piandohana dia mahakasika an'ilay vokatra izay nivoaka ary niparitaka eratapazotretsera Facebook noho matematesantsika atao anatin'ny ity valandresaka ataontsika amin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha kolikoly olona 370 no niditra amponja vonjomaika tao anatin'ny 100 andro. Valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahana teny Ambohibao tamin'ny ity herinandro ity no namoahany Andriamatoa Razakamanantsoa Nestor izay tale generaly vaovao an'ny Bianco nitatitra ny asa vitany Bianco miady amin'ny kolikoly io tao anatin'ny 100 andro izay nandraisany fitantanana. Raha dinihana maimaika ny tarehy marika sy ny fandraisam-pitenenana ny fandimbiasany ireo lohandohany eo anivony rafitra mitarika ny ady amin'ny kolikoly io dia niazakazaka ny fanenjehana sy fampiharana ny lalàna tamin'ireo voasaringotra tamin'ny raha kolikoly tao anatin'ny izay 3 volana maherikely izay. Miainga amin'ny fafanana voaka milaza ho naharay fitoriana sy fitarainana 770 ny Bianco teo anelanelany 7 Aogositra 2024 ka hatramin'ny 12 Desambra 2024 ka nalefa teny amin'ny fitsarana mahefa ny 7 tamin'ireo noho izany vao marina fa mamofopofina sy misy fandraisana amina resaka kolikoly. Araky ny fanamarihana tsy niandrela ny fampiantsoana ireo olona voasaringotra teny anivon'ny fitsarana ka rehefa nivoaka ny didy dia nisy olona 370 nahitra ponja vonjomaika avetrany raha nalefa nody miandry ny tondra rahampitsarana kosa ny hafa ankoatra ireo. Lalatina Ravalomanana tsy maleo tena ny seny fa nandray baiko ho isatrany. Mbola ifandroritan'ireo antoko lehibe izay nahazo vato betsaka tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ny fandreseny. Samy mamoaka izay isam-bato mety aminy ny andaniny sy ny ankilany. Miraraka toy izany ihany koa ny fanehoan-kevitra isa nanao izany tamin'ny ity herinandro ity Ramatoa Lalatina Ravalomanana izay isan'ireo nilatsaka ho mpanolotsaina tao anatin'ny listry ny iarivo mandroso. Nambarany tamin'izany fa tsy maleo tena ny seny tamin'ny fifidianana teo iny satria nandray baiko. Maro ho izy sy ny tsy fahatomombanana sy ny fandikandalana niseho nandritra ny fifidianana iny saingy tsy nisy fandraisana andraikitra izay nataon'ny seny ho izy satrany. Nampiasa ny fahefam-panjakana ny antoko manohana ny fitondrana tamin'ny fampielezan-kevitra ary ny mpitondra mihitsy no nizara ireo fanampina tamin'ireo vahoaka sahirana. Tokony ho menatra arak'izany izay milaza azy ho mpandresy tamin'ny fifidianana iny hoy Lalatina Ravalomanana trany. Manoloana an'ireo rehetra ireo dia milaza fa hametraka ny fitoriana iny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ity kandida mpanolotsaina avy amin'ny listry ny arivo mandroso ity araky ny nambarany hatrany. Etsy ankilan'izay araky ny voka-pifidianana izay navoaka ny seny dia mitarika amin'ny sambato 30 faingo 420 isanjato i Harilala Ramanantsoa ao Antananarivo renivohitra ao. Voka-pifidianana vonjomaika izay navoaka ny seny tamin'ny fomba ofisialy tamin'iny androny alarobia iny moa ity vokatra ity. Ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna izay natao tamin'ny 1 Desambra teo ho an'ny tao amin'ny faritry Antananarivo dia mitarika amin'izay salanisa voalaza izay ny kandida Ramanantsoa Harilala izay natolotry ny vonana isika rehetra miaraka amin'Andro Rajoelina na ny Irmara.
manaraka azy ny candidat Tojo Ravalomanana izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ary nahazo salanisa 7.4 isanjato. Fahatelo ny kandidata Ina Razafinjoelina izay nahazo salanisa 2.7 isanjato. Manaraka azy ny candidat Gasikara Fensoa izay nahazo salanisa 10.7 isanjato. Ary ny aorinan'izay ny candidat Randriamampionina Joseph Martin na Idada Fara izay nahazo salanisa 2.7 isanjato. Eo amin'ny laharana fahaenina kosa ny candidat Ndrina Razanamasy izay manana isa 8.7 isanjato. Manaraka azy ny candidat Monja Roindefo izay nahazo salanisa 8.7 isanjato. Manoloana anio vokatra io indrindra no mahatonga ny resabe izay miely etseroa ao Antananarivo renivohitra ao izay efa hita manerana ny Facebook moa izany vokatra miely etseroa izany satria ireo candidat roa voalohany dia samy milaza azy ireo fa nandresy tamin'iny fifidianana iny ary nisy soritsoritra nivoaka mihitsy moa tao anatin'ny tambazotra tsirairay Facebook tamin'ity herinandro ity izay nampifamadika anio salanisa io ka lasa Tojo Ravalomanana indray zany no nitarika tamin'ny roy izay nivoaka tao amin'ny pejiny seni araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Etsy ankilan'izay afaka ora vitsy taorian'izay dia niova ho hary lalala manantso indray no nitarika tamin'ny roy izay navoaka ny seni ary ilay roy teo aloha dia efa tsy hita sy tsy azo nidirana intsony. Nanaitra ny maro moa raha vantany vao nahita an'izay ary teo ihany koa ireo nametra-panontaniana inona no tena zava-misy marina tao ambadika an'izay rehetra izay. Iza marina ilay candidat izay tena lany vonjomaika amin'ireo roa voalohany ireo. So dia mantsy afaka pitsondray dia mety io vatana Razafinjoelina indray no hitarika vonjomaika ao anatin'izay roa hivoaka eo. Ka inona ny tena marina mahakasika an'izay? Ka mba hialana amin'izay lonilony sy siosiondresaka mandeha etsiro izay dia nitondra ny teny fanazavana ny seni izay nanao fanambarana fa nisy ny praty ny sity izay nanaovan'izy ireo vokatra tamin'ilay fifidianana. Miato vonjomaika ny tranokala ny voamira ampirenena maleo tena misahana ny fifidianana noho ny fisiny ireo tsy mataotody izay manandrana niditra amin'izay tranokala izay ary manova ny vokatra izay taratry ny safidimbahoaka. Efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao araky nambaran'izy ireo hatrany. Ny seni dia manameloka tanteraka ireo fihetsika entina hamilivilina ny safidimbahoaka sy anakorontanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Manainga hatrany ny olom-pirenena rehetra tsy ho resy ny fandrebirebena ary hiandry ampitonina ny vokatra ofisialy izay avoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Mazava arak'izany izay voalazany ireo solitena avy eo nivonseny izay fa noho izay fanaovana fikasana piratage izay no nahatonga aniny vokatra izay nitsimbadika ambony ambany tao anatin'ny rohony seni izay ora vitsivitsy voalazan'izy ireo izay. Fa ilay vokatra navoakan'izy ireo taorian'izay ho izy ireo ilay vokatra tena izy araky ny voalazan'izy ireo amin'ny famoahana an'izay vokatra vonjomaika izay. Izay sy zay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity videontsika ity tompoko lasy tompoko vavy ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary sarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.